Takarivan'ny asabotsy fa 13 volana novambra 2024 manatitra ny araba toklasy topokuvavy tonga soto anatin'ity fampalalam-baovao faharoa ity ary manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ny vaovao eny anivon'ireo antoko politika samihafa ny fiomakomanana ao anatin'ny firosona midingana faharoa fidinana faharoa amin'ny fivitianana filoham-pirenena sy ny fivitianana solombavambahoaka eo ihany koa ny mahakasika ny zavantranga na ihany koa ny fanokanana fotodrafitrasa teny amin'ny commune Mbomangarova teny akoatray hoentina amintsika ihany koa ireo tontolo sosialy fa dia nanome toromarika ireo mpiarady aminy amin'ny fanohanana ny candidat Jean-Louis Robinson amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fivitianana filoham-pirenena amin'ny faharoapolo ny volana desambra ho avy izao ny antoko maitso tary ny filohan Ramatoa Sara José Rabearso androany fanapahakevitra tapaka ny birao rehetra izy ity araka ny fanampanazavana azo Ravakarandriamanalina Mamra Samuel. Anohana ny candidat Jean-Louis Robinson amin'ny fiodinana faharoa ny fivitianana filoham-pirenena ny antoko maitso. Io no fanapahakevitra niraisy ny bira politika ny antoko ary nampahafantarina androany. Mijery raha ny olona izay afaka miaro ny tontolo iainana, ny olona izay afaka tondra ny atao hoe fitantanana tsara ny raharaham-pirenena, ny olona izay tsy miray petsapetsa tamin'ny fandrombana ny harem-pirenena ary ny manontolo ataon'ny biro politika dia nanapaka ny anohana amin'ny fiodinana faharoa ny candidat Jean-Louis Robinson ny consigne de vote any tenako ho an'ny maitso rehetra manerana ny Madagasikara ary miantsoko ny malagasy rehetra izay mitovy fijery mba hiaraka amin'izay fanapahakevitra izay. Nambarany antoko maitso fa betsaka ny ezaka hita teo amin'ny lafiny fametrahana rafitra, teo amin'ny lafiny ara-teknika ary lafiny fandaminana amin'ny ankapobeny nandritra fiodinana voalohany fivitianana filoham-pirenena tamin'ny 15 oktobra lasa teo, saingy nisy kosa ny lesiko izay mila renina amin'ny fiodinana faharoa. Notenisana tamin'izany moa ny tsy fanajan'ny candidat ny etika, ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra manoloana ny tsy fanaran-dalàna ary ny tsy fahampiany ny fampiofanana momba ny fifidianana. Anana trano farany ny fampianantsika ny code électoral satria misy ny fitoriana maro samihafa indrindra ao anivon'ny penal ka tokony hojerena mihitsy ary tokony hamita ny asa ny fitsarana amin'izay efa fitarainana tonga any. Ny candidat Sara José Rabearso izay candidat ny antoko maitso moa dia nitana ny larana fafito tamin'ny voka-pifidianana tamin'ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary manana salanisa 4,10 miomana amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny toka amin'izao fotoana izao izay manana candidat mitotaly 2,70 manerana nosy ary nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany.